Miarabantsika tsy avindray tratry ty zoma maraina ity raika amin'ny telopolo ny volana jolay. Sozan'Andriamanitra trantsika satria avy aminy no mbola mahita antsika an'io ary raisitsika voninahitra hatran'izany. Lohanderantsika ny amin'ny mofonenan'io dia vavatsika. Eto Andriamanitra tolotra ianao ny teran'ny laza ny atsa sy ny voninahitra. Sotranao izay fa mbola menao tombontsoa indray an'io dia ny hafahanay miaona aminao sy mandray ny teninao. Fa azo ny fomampananay ary aok'izay tombo ampinoana aminao tokoa. Anaran'i Jesosy, amen. Raha tena hofonenantsika androany dia manao vonina ny aona aminy ve ny ankohonako? Fanontaniana mipetraka izany amin'ny ankohonanao. Ny nalaina ny amin'ny Petera 2:1-12 ny teny manao hoe fa toy izany no hanomezana malalaka ho anareo ny fidirana ho any amin'ny fanjakana mandrakizay izay an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Amen. Aoka ny ray aman-dreny andalina ny toko voalohany amin'ny epistily faharoa nosoratan'i Petera. Ao no hanehoana ny fahamarinana ara-baiboly amin'ny endrika tena tsara indrindra. Dia mampianatra antsika izany epistily izany fa ny fanandramana kristianina dia tokony ho fitomboana tsy mitsahatra mihitsy. Fandraisana lalandava fahasoavana izany. Fandraisana fahendrena izay hanatanjaka ihany koa ny toetra sy hanome ny fanahy amin'ny fiainana mandrakizay. Noho izany dia tombotsoan'ny ray aman-dreny ary tombotsoan'ny zanaka ihany koa ny miara-mitombo amin'ny fahasoavan'i Kristy. Dia izay rehetra manaraka ny fipetraka napetraky ny teny, izany hoe ny tenin'Andriamanitra izany, dia azo an'izay rehetra ilaina ara-panahy sy hery handresena ny ratsy ihany koa. Ny andrasan'ny tompo amin'ny tsika ray aman-dreny dia ny ezahantsika fantatra ao anatin'ny firaisan-kina hanabe an'ireo zanantsika ireo ho azy. Ao an-tokantrano no tokony hanolokoloana an'ireo avokatry ny fanahy ireo ka ny ekenan'i Jesosy amin'ny lalany rehetra. Izy izay nanome toky fa ho voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra manko isika amin'ny lalan'ny fanamasinana avy amin'ny fanahy masina. Fanontaniana ary napetraka manao hoe moa ny vahoaka izay manana hafatra lehibe hotoriana momba ny famonjena an'izao tontolo izao tsy hanao ezaka mihitsy na anao fa kely monja ho famonjena an'ireo olona izay tsy mbola niova fo amin'ny ankohonany ary hamelan'ny sainy hifantoka amin'ny zava-poana ve ireo ray aman-dreny ka anao tsy rambina n'ilay fanontaniana manan-danja ilay manao hoe vonina hitsenany toa ve ny ankohonako? Ekeny ihany koa ve ireo fahamarinana lehibe izay fahamarinana ankehitriny amin'izao andro faran'izao ka faniriany elezan'izany fantatra any amin'ny firenena sy toerana hafa ihany koa nefa ilay zanany izay fananany sarobidy ao an-tokantranonao efa avelany amin'izao tsy mahazo fampitandremana ny amin'ny loza mananontany azy ary tsy vonina hiatrika ny ho avy akory. Dia apetraka ihany koa fanontaniana manao hoe moa ve ireo izay nandray fahazavana tsara momba ny adidiny araka ny tenin'Andriamanitra sy ny fanahy faminaniana hamelan'ireo taona handalo fotsiny ka tsy mba hanao ezaka matotra hamonjena ny zanany. Dia samy mamaly azy ao isika tsirairay avy fa asain'i Kristy isika hiara-miasa aminy mba hahatonga ny ankohonantsika ho tonga voalohany hiaraka amintsika any amin'ny lanitra. Engany mba ho ataonao loha laharana tokoa ny famonjena ny fanahy ao amin'ny ankohonanao mihoatra any amin'ny hafa satria ao tokoa no ny antsoin'i Jesosy anao voalohany. Amen. Vavaka isika ry Tompon'Andriamanitra eo misaotra anao izay ny amin'izany hafatra sarobidy nomenao anay amin'ity maraina ity. Aoka izay hitoditody koa ny amin'ny ankohonanay ary ampio amin'ny heran'ny fanahinao masina satria tsy mora ny atao anivon'ny ankohonana ary ampio keo izay ho modely satria rehefa hitantaratra ny fiainana ihany ny fitiavanao sy ny fahamarinanao dia ho moramora kokoa tokoa ny hanambary izany amin'ireo zanaka sy ny havana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.